fa ny fonao miatrika hoe no ampiavaka ny vokatra hoe amen. Tatsika tiaka mafy an Jesosy manasanao azo toerana vetivety avy hatrany dia hifampaheritsika ny amin'ny teny sy hafatra izay nomen'Andriamanitra indray ahafahantsika mamakivaky ny herinandro sy ny fiainantsika iray manontolo. Faly hatrany hiaraka eto indraytsika nomen'Andriamanitra loha hevitra anankiray nataon'izao sekolim-pamana olan'izao nampitondraina ny lohateny hoe efa milamina le izy fa zao. Dia 3 points de suspension ho an'izay manoratra zany dia toy izao zany ny titre ny module antsika andro maraina efa milamina le izy fa zao dia misy 3 points de suspension. Jauna 16:33 zao ny tenenin' Jesosy. Zany teny zany efa nilazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoki za efa naresy zao tontolo izao. Misy ny olana fa Jesosy eto miresaka fahoriana dia miresaka ny fandreseny an'izao tontolo izao. Dia tsika hijery ireo olana efa nivahan'Andriamanitra. Ny olana nivahan'Andriamanitra tamin'ny famonjena tonga dia ho resahako. Raha nanota ny zanak'olombelona dia mila olombelona tsy nanota aka ny toerana izay nanota mba ho afaka le nanota. Tahaka ny hoe raha nanary seza ianao dia tsy latabatra ny solony fa seza. Asika ve zany? Zany hoe zay very ny tokony soloana. Totr'izay koa raha olona no very dia tokony olona no misolo azy mba ho hita le very ary ho vovonjy. Rehefa jerena nefa dia tsisy olombelona nahavaly an'le fepetra. Inona ny fepetra? Olombelona tsy nanota. Ny problema nefa i Adama sy Eva ny olombelona voalohany ary ry zareo tonga dia nanota. Ary ny taranak'izy ireo dia nateraka tamin'ny ota. Zany hoe teraka mpanota. Ny olona rehetra teraka zany voateraka dia tonga dia candidat inéligible to dia tsy lany ao anatin'le programa hoe mety ho isan'ilay amonjy. Mazava ve zany teneniko zany ve? Dia manina Andriamanitra mampatsiaro ao zany le problema trianao androany io maivana io. Satria rehefa tena misaintsika ny problema enjana indrindra no efa nivahan'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny lanja ny fisaorana miankina eo amin'ny fahatsapahanao fa izay nataon'Andriamanitra tany amin'ny lasanao dia efa lehibe lavitra noho izay mety ho antenainao tianao mba ho ataon'Andriamanitra amin'ny andavanandro mpiainanao. Jauna 2:7 naran'i Jesosy zay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. Omen'Andriamanitra ny solution fa zay nateraka Andriamanitra no tsy manota. Problema nefa naterak'olona daholo le atreto aloha. Dikan'izay tsy possible mihitsy anie zany le solution zay nateraka Andriamanitra reriny tsy manota. Ary fantatra fa Andriamanitra no tsy manota. Fa eto ny epistily soratan'i Jaona dia mampatsiaro fa ny zanak'Andriamanitra ihany koa dia nateraka Andriamanitra dia tsy manota. Ny zavatra ilaina zany par rapport an'le famonjena ny resahaka io rehefa misokatra ao amin'ny famonjena ny saintsika mantsy dia manomboka mahitsika hoe le atreako androanka zany tsy olana. Satria le zavatra enjana indrindra tsy ho vitako no vitain'Andriamanitra ka zay mety ho atreko isan'andro ho ataony. Raha ny vonjeny dia ho vahany olana misy amin'ny fiainako io. Zay le anton'le fampaherezana. Amen. Ny zavatra ilaina zany dia sady zanak'Andriamanitra no olombelona. Ka izy moa mahavaly an'izay fepetra izay avereny hoe Jesosy. Azo tiaka mampitsara ho an'ny tompo. Hitanareo ve? Inona le problema? Very no fahotana ny olona. Inona ny solution? Zay nateraka Andriamanitra ihany no tsy manota afaka misolo ny olombelona rehetra. Tsisy io. Fa Jesosy tsy maintsy nijoro ampafantatra anao fa izy ilay solution. Misy zavatra zany tokony ho amaivantsika. Satria ny tena enjana indrindra dia ianao very fa tsy hoe ianao tsisy vola. Ka raha ny problema amin'ny fahaverezana ny regren'Andriamanitra. Ninona mety lalovanao ilanao ny tanany
sokafo amin'izay vahaolana efa ny sokafan'Andriamanitra izay ny fonao mba ahafahan'Andriamanitra manatsotrany ao anatiny hanome anao ihany koa izay tokony ho anao satria ny considérenao ny zavatra nataony. Amen. Azadino fa Jesosy Andriamanitra, Jaona voalohany toko 5:20. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Jesosy koa zanak'Andriamanitra, Luc 22:70. Zanak'Andriamanitra ve ianao? Dia hoy Jesosy, voalazanao fa za no izy. Jesosy koa olombelona, Jaona toko voalohany 2:20. Ary ny teny dia tonga nofoka nona tamintsika ary hitanay ny voninahiny. Timoty voalohany toko 4:5. Kristy Jesosy zay olona. Eno Andriamanitra izy tsy manota. Mazava zany. Zao nefa Andriamanitra tsy afaka maka ny toeranao. Satria ohatrany hoe stylo very dia tonga dia ordinateur ny solony. Tsy mety. Rehefa stylo very dia stylo ny solony. Rehefa olombelona nanota dia tsy maintsy olombelona no atolotra isolo an'ilay mpanota. Dikan'izay raha Andriamanitra ny midina dia tsy mety. Fa tsy maintsy olombelona ny maka ny toeran'ny olombelona. Zay mahatonga an' Jesosy sady olombelona no Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fa manino zany no averina resahana. Satria indraindray adino ny zavatra efa vitan'Andriamanitra manoloana ny zavatra ilaintsika sy ilantsika n'Andriamanitra amin'ilay androany. Raha ny famonjena ary ny vitain'i Jesosy veloma fanantenanao fa izay mety ho tsy haiko inona ilay izy. Be dia be ny problema misy. Vola tsy misy, vady tsy misy, zanaka tsy misy, trano tsy misy be dia be. Fa zao nefa raha mpamonjy tsy misy dia mitsotra aminao marina fa tsisy dikany daholo ny ambiny rehetra. Deo tsika isainany feno ny fiainan'ilay olona fa very izy. Lozany zany. Aleo tsisy ninninina fa voavonjy. Toy izay toy ny feno ny zavatra rehetra nefa ho very. Tena kaikinao, ianao tsy tokony ho very zany. Efa nidin' Jesosy hamonjy anao Amen. Jesosy tsy nanota. Luc 23:41. Na le jolahy teo anilina ary nanambara anaran' Jesosy hoe ty lehilahy ty tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory azy. Ahoana moa namantara n'ity lehilahy ty fa zany Jesosy. Ohatry ny Petera ihany izy nampiasain'ny fanahin'Andriamanitra hanambara hoe izy Jesosy. Jesosy Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, olombelona tsy nanota. Raha tsy nisy io karazan'olona io dia Jesosy nidina ho tonga io karazan'olona io. Jesosy ny solution ho anao. Aza ela mampiaiky ny ao anatinao fa Jesosy ny ilainao. Aza ela mampanaiky ny ao anatinao fa Jesosy ny solution ho amin'ny fiainanao. Alefaso lavidavitra koa ny fisaintsainanao ohatry ny mafy be ilay problème androany fa misy mafy lavitra ny hoe efa nivahan' Jesosy ho maly. Satria tsy manaitra ny tompo raha misy problème entinao eo aminy androany nefa ilay zavatra efa nivahany momba ny fahaverezanao amaivamaivaninao. Aza maivanina izay efa nivahany fa mamerena ny sainao ny amin'ny asaribidin'ny famonjena izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Amen. Inona ny olona tamin'ny fanavotana? Samy hafa ny fanavotana sy ny famonjena fa mifampitohy. Ny olona navotana dia izay olona novonjena sy nomena fanjakana. Taditsika izay dia zao tamin'ny famonjena latsaka ny raha amelana ny elokao. Amin'ny fanavotana nentin' Jesosy ny rahany ividianana anao. Misy olona zany voavonjy fa tsy navotana. Satria eo amin'ny fanavotana sy ny rédemption manaiky ianao fa tsy tompony tenanao intsony ary tsy manao izay tianao. Iny karazany iny tsy ny olona rehetra miditra amin'iny. Ny ankabeazan'ny olona mivonjena dia mahazo manao izay tia satria tsy misy fanamelona amin'ny Kristy Jesosy. Dia zao voavonjy ianao fa mety tsy navotana. Dikan'izay tsy manatompo ianao. Tsy niraisinao ilay Jesosy nividy ianao. Tsy ianao nefa tsy tompony tenanao satria tamin'ny fotoana vao nanota Damaseva dia nanolo tena ho andevozony ota, andevony ota. Zany hoe ota no tompony mpanota. Fa Jesosy nidina hividy ianao tsy hoe netana ny ota fa hoe netanany. Tena kaikinao olom-bo vidy ianao manatompo ianao mianatra tsy manao izay tianao Amen. Apokalipsy 5:5 dia manambara anaran' Jesosy hoe ary tsy nisy olombelona tany an-danitra na tety tany na tany ambany tany na sokatra ny boky na nahajery azy. Jesosy navitan'ilay izy. Averiko indray, Jesosy no vahaolana. Izy no ilainao. Apokalipsy 5:5 eo akaiky kely eo. Fa voavono ianao ary ny rahanao nanavotanao an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny hafa fiteny samihafa sy ny olona ary ny firenena rehetra. Ny mpanavotra dia tsy maintsy mitondra raha.
mazava zay a ny mpamonjy tsy maintsy mandatsaka raha fa mpanavitra tsy maintsy mitondra raha satria io raha io ny vidianana anao tsy maintsy vidina ianao satria efa diso ny toerana nametrahanao anao antsafidy safidy diso nataony Adamo mahatonga zanak'olombelona rehetra lasa teny an-tanany devoly dia tsy maintsy nidiny Jesosy a niverina ny vidy anao indray mba tsy hoe ny an-tanany devoly ianao a fa mba ho tonga zanak'Andriamanitra. Ndao tsika tiaka mafy tsara ho an'ny tompo. Jesosy nanaiky andreo toeran'ireo dikan'izay raha problema amin'ny famonjena vahan Jesosy, problema amin'ny fanavotana vahan Jesosy. Zay problema lalovanao androany a omeo lanja aloha zay natao fa ho ataony eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ny raha neto ampahery sy ampatsiaro anao tsy problema le miandry anao androany satria le problema efa nisy talohan'ny naterahanao nefa mivahan'Andriamanitra le tsy ho vitanao mihitsy ny tonga dia vitainy. Raha ianao zao tenenina hoe ianao io very fa ndana mitady olona tsy nanota hoezaka ianao isy antony ve hoe ndeha hitady asa ndeha hitady atao inona kle anakiraingezabery tsy hitanao akory hoe olona tsy manota ny ilaina mba hatonga anao tsy ho very dikale tsy ho very afaka 20 taona zany dia any amin'ny elo zany ny olombelona zay anatin'le génération fa nidiny Jesosy mivahany zay problème zay dia izy no nijoro raha zay olona zay ny ilaina za zay karazana olona zay le vaolana tsy hitanao za no hijoro olona vaolana tsy hitanao taloha mbola tsy tonga saina ianao Jesosy nijoro ho vaolana ny ilainao dans le passé tonga sao ianao andro maraina afaka manantena ny rehetra ianao amin'ny Jesosy ary afaka manantena an Jesosy ianao raha tamin'izany Jesosy nanao ny fomba rehetra mba tsy ho very ianao aza mataora fa tsy ho very zany ianao ary ao tsara fotsiny ny instruction rehetra ary ao tsara hoe manao an'ity esoriny ity fo ity amboariny ity fomba fijery ity atandremy ity fomba fiteny ity ary ao tsara fotsiny reny fa ny fihefarahanao io tsy ho resy zany ianao tsy ho raraka zany ianao ahoana re zany ny sosi anao a za tsy isy fandrina ny problema vahan'Andriamanitra ny trano asiana le fandrina atao inona ke fandrina ohatra ka tsisy le trano ianao nefa misisika teny angatahako fandrina misy tonga volamena dia botifotsy atao inona raha tsisy trano dia ny reglen'Andriamanitra voalohany tsy le fandrina mampitomany ianao andro maraina fa le trano ho asiana n'le izy maninona ny nasiany le trano satria ho asiana n'le fandrina mba tsy manana tsy miteka renao fa ho azavaiko bebe koa le izy ho azavaiko bebe koa le izy ny antsika zany a zavatra tateoriana le angatahantsika ny an'Andriamanitra le zavatra tena ilainao ny mampitomany antsika zany a za tsisy fandrina ny vahan'Andriamanitra ianao tsisy trano dia saintsainy hoe ahoana ny valeur an'le fandrina sy le trano samihafa zany fa zao nefa matoy sokafany mba hanananao trano satria afaka ampidirinao le fandrina irinao lizany le fifalianao ne ho ataony any e fa tsy maintsy raisinao sy ekenao aloha le fifaliany ary zaho izy tsy manana fifaliana ankoatra ny afatarako fa mandeha araka amin'ny fahamarinana ny zanako amboary fotsiny dia tongotra ao mba handeha amin'ny fahamarinana fa Andriamanitra efa misaina lavitra zay mahasoa tokony ho anao amboary io saina io amboary io fonao io bonne journée androany dia bonne semaine anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen toy iziny raha izany aza no mivahan'Andriamanitra dia ina zany no tokony hampanahintsika Romanina 8:32 dia manambara amin'ny anaran'i Jesosy zay tsy niaro ny zanany latokany fa natolony hamonjy antsika rehetra izy mandeha ingana loatra efandraso aloha ka le fotoana sy le anina zay tsy niaro ny zanany latokana natolotr'Andriamanitra zay nananany sy ny sarobidy indrindra rehetra taminy hamonjy antsika raha ny sarobidy indrindra ny nomeny tsy omeny antsika miaraka amin'ny zanany maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra inona ke mipri-apay anatin'ny zanaka izy ary mitefa maimaim-poana raha te azo trano ianao misy vidy mila alohanao hipopy izy io zay popy frika atereto fanatitra mba azo trano eto biblia efa mitefa ho azonao maimaim-poana le izy tsy midiky zany hoe tsy tokony zay tokony ataonao ianao mahafantatra zay tokony ataonao azadio fa mampianatra amin'ny baiboly zay mamafy mijinja mahavariana fa anaty safanimpoana dia mpanankarenireny hany manankarena foana normal ako izy mame foana ko andraso aloha ohatrany hoe fahoana e tsisy fahoana ka
aza maivanina zay nataon'Andriamanitra. Jaona 3:16 aminaran'i Jesosy, toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanalahy tokana atao inona zao mivalina mba tsy ho very. Mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanina fiainana mandrakizay. Ny anton'le fanomezana mba tsy ho very zay mino. Ao arinan'izay afaka mangataka zay eritreretin'ny sainao amin'izay ianao. Fa voalohany aloha mba tsy ho very aloha ianao. Inona kay ny tita randroana? Efa milamina le izy fa zao aloha. So de very aloha ianao. Fa raha very ianao tsy mampiraika an'Andriamanitra zay very eo amin'ny fiainanao tokony haverino. Tsy zany mihitsiny. Rehefa nidin' Jesosy tsy ny zavatra very aloha fa ianao very aloha ny tian'Andriamanitra ho averina. Ary ny finoana no nomena dia ny finoan'Andriamanitra ampiasanao atonga anao tsy ho very. Ny anton'le fanomezana mba tsy ho very. Tokony izy fiatraikany amin'ny finoanao ny fahatongavan'i Jesosy. Tokony izy fiatraikany amin'ilay tsy haverenao ny fahatongavan'i Jesosy. Tokony mampitandrina anao isa-maraina hoe tonga Jesosy, za koa zany tsy tokony ho very. Isaka maheno anao hoe tonga ho anao Jesosy, dia tokony misy femamaly ao anatin'izay za tsy tokony ho very. Da so averintsika izy. Tonga ho anao Jesosy. Fa maninona hoe za tsy tokony ho very, satria indraindray mety ho very. Misy fanapa-kevitra ao mahatonga le fahaverezana. Satria ny condition rehetra efa nisokafan'i Jesosy tao amin'ny fitiavana sy ny famonjena mba tsy ho very ianao raha manaiky le lalana. Fa misy olona mahita an'le lalana fa tsy miditra amin'le lalana dia very. Nefa ny programan'Andriamanitra tsy ho very izy. Fa ahoana paster, fa nga misy programan'Andriamanitra sy tanteraka ka rehefa be sitrapo le olona dia any amin'ny sitrapony izy no mandeha. Efa tenen'Andriamanitra izy ty tsy mety, mbola ataony. Programan'Andriamanitra ve zany izy le manao le tsy mety ve? Ka programan'Andriamanitra tokony nanao le mety. Fa ny sitrapon'le olona no mahatonga le olona mbola manao an'le tsy mety. Dia zao, rehefa manao ny mety ianao dia mihinana ny vokany. Rehefa manao ny tsy mety ianao tsy mihinana, tsisy fifadikanana zany momba an'izay. Rehefa manao ny tsy mety ianao dia mihinana ny vokatry ny tsy mety. Andramo ane azy idina ny vavahadin'ny tranonareo dia hitanao mpandromba fa ho hiditra. Idio ny trano. Asio fiambenana ny tanàna. Miambenana ny fiainam-panahinao. Amen. Tsy misy dikany raha tonga Jesosy nefa very ianao. Averiko. Latsinainy maraina fiandohan'ny herinandro. Tsisy dikany ny zavatra rehetra. Raha tonga Jesosy ka very ianao. Zay mahatonga an'Andriamanitra tsy manome ninninina aloha. Satria ianao very aloha ny olana vahana. Jaona 6:39 zao ny sitrapony izay naniraka aminaran'i Jesosy, dia ny tsy hamelako izy very zay rehetra nomeny ahy fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Sitrapon'Andriamanitra, io zao ny sitrapony izay naniraka ahy. Sitrapon'Andriamanitra ianao tsy very. Ataovy zany sitrapon'Andriamanitra zany. Tanteraka ny sitrapony, tanterao ka. Any amin'ny côté ianao, ataovy zay tsy havery ianao fa zany sitrapon'Andriamanitra. Tena kaikinao, sitrapon'Andriamanitra hoentinao androany hoe tsy mahazo very ianao. Ataovy zany hoe. Raha mandeha anaty ala ianao ka tsy hitanao ny lalana, inona zany ilainao? Mpitaridalana. Kiza mpitaridalana anao? Jesosy. Jesosy no ilainao. Alleluia. Tsy ho very lalana zany fa za matahotra. Dao tsika hijery tantaran'ny Saoly. Dia aveo hijery tantaran'ilay zanak'Adala. Hamantarantsika ny ao am-pon'Andriamanitra. Mahakasika an'ilay lohahevitra hoe efa milamina ilay izy. Fa zao aloha. Dikan'ilay fa zao misy fifantohana diso. Lasa ny amin'ilay tianao ilamina, nefa Andriamanitra misy zavatra tianao reglena aloha. Tantaran'ny Saoly. Saoly dia nirahany dadany andeha hitady biriky very. Le problema biriky very. Samuel voalohany 2:12 tonga dia dinganiko izy satria lasa nitady pahita na ihany koa hoe nitady mpaminany Saoly, ary io mpaminany io dia Samuel. Rehefa tonga teo amin'ny Samuel anefa Saoly dia tsy le biriky very no niresahan'ny Samuel fa ny hanomezan'Andriamanitra ny Saoly ny fanjakany Israely. Tadintsika izay tantara zay ve? Averiko vetivety. Saoly zanaka tao an-trano. Le dadany naniraka azy hivoaka ny trano hoe mandehana fa very ny biriky. Tadiavo le biriky very.
teny pitadiavana an'le zavatra very izy no nampifanenan'Andriamanitra tamin'ny Samoela, ary Samoela no teny taminy hoe ny anton'le zavatra very tadiavinao dia ianao tian'Andriamanitra omena fanjakana. Rehefa vita ny nanomezana le fanjakana dia nasaina ny verina tany an-tranony Saoly. Samoela 2:10 ny 2 amin'ny aran'i Jesosy. Rehefa misaraka amiko ianao anio dia hita olona roalahy eo anilan'ny fasandrahely ao amin'ny faritanin'ny Benjamina ao a Zelza, ary izy ireo ilaza aminao hoe efa hita le briky izay tadiavinao, ary indro tsy ny briky intsony no heveriny rainao fa nareo kosa indray no ahiny. Manondro an' Jesosy io resaka io dia mihina fa mifanamasina nampy antsika mba hatonga antsika ho tafiditra hoe ary zaka zany diso be le zavatra etretiko hatramin'izay hoe briky very foana ke zany no etretiko, tsy briky very kely izy fa za very. Le briky io vola, fananana, telefônina, asa, dignité, posta, voninahitra, position sociale. Very briky ny alana tao an-trano. Matetika ariavana zavatra very no maika manalavitra antsika amin'Andriamanitra. Satria rehefa atao ny fanoharana, zasenao mitady an'le briky, zasenao le Saoly mitady briky very. Mila miona amin'ny Samoela le endriky Jesosy. Ary rehefa avy miona amin'ny Samoela dia mila miverina ao amin'Andriamanitra ray, zay le dadany Saoly. Ao ve? Tsika le mandeha mitady le very, eny mpitadiavana an'izay very tsika mifanena amin'ny Jesosy. Ary rehefa avy miona amin'ny Jesosy dia averin'i Jesosy mody any amin'ny ray. Kandroany ianao mody any amin'ny ray, tsy le maty fa le miverina ao amin'Andriamanitra. Matetika zavatra very no manalavitra antsika amin'Andriamanitra. Tena akaikinao tandremo sao dia zavatra tsy misy hoe ateny averina izay ny mampisaraka anao amin'Andriamanitra hoe lalana io no tena marina hiverenanao aminy. Ary le lalana nefa anomezana ny Saoly fanjakana aloha. Samoela tsy niteny hoe modify efa hita. Tsy izay nitenen'i Samoela. Nitenen'i Samoela voalohany, raisa aloha ny fanjakana, dia efa milamina le izy, dia dana amin'izay miverina. Zany hoe le antony mampitotototo anao zao maraina izao efa vita. Le amen zany tena atsomponina ohatry ny safira ny lakaka le amin'le fotoana efa tsisy vato mivoaka intsony. Le zavatra mampiady sainanao efa milamina. Fa ny mamaika an'Andriamanitra zavatra anankiroa. Raisinao tsara aloha le fanjakana fa zay no anton'le ampitototoana aloha ianao satria tsy mivoaka ny trano ianao raha tsy ny zavatra tsy hita. Zay mahatonga le marary, misy fantaniana mipetraka, misy problema, misy ady, iny mahatonga le andeha hitady an'i Jesosy. Fa rehefa tonga eo amin'i Jesosy, zay le tonga eo amin'ny Samoela, dia fanjakana nomeny, dia avy eo asiany miverina ao an-tranony ray. Satria maninona le zavatra very tsy miandry anao any amin'le lalina tadiavinao fa ao an-tranony ray hiverenanao. Tsy haiko. Ninona very eo amin'ny fiainanao? Efa hita le izy. Fa le izy tsy hoe averina eo aminao, fa ianao no miverina ao amin'Andriamanitra ao le izy. Indrio tsara, averina aminao le very rehefa ianao no tavaverina aloha ao amin'Andriamanitra. Ka raha vao tsy tavaverinao ianao dia nofinofy le hoe le izy, efa vonina le izy, dia manofy ianao izany. Zay le izy. Tsy hoe tsy ilaina manofy fa tsara lavitra vao raha ny tananao le nofy, tsy haiko aloha ianao. Misy fotoana ohatry ny leo manofy, ohatry ny hanofy lava eto koa. Fa mba misy fotoana tokony ho azo tsapay tanana, mivaingana. Hoe io le izy, dia iny le io le izy iny tsy lavitra fa ao amin'ny fiverenanao amin'Andriamanitra. Andraso. Misy ifandraisany amin'ny zanak'Adala zay avy eo fa mangataka mihitsy mba hisy ny fahefana nampiasan'Andriamanitra ny Josoa eto dia miantona ny famataranandro aloha. Briky very ny alana tao an-trano, fanjakana ny entina mody. Fa maninona ke ny fanjakana ny entina mody?
satria ompon'Andriamanitra raha ihaletanao rehefa avy eo dia anapatsapana ianao fa ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra. Liza nefa ao fatraindray adino. Nefa efa ao satria efa nandray an Jesosy ianao. Ampatsivy isan'andro ny tenanao fa ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinao. Le briky iny, le briky very, efa hitany fa ianao le zanaka tadiavin'ny ray. Fitiniko vetivety. Briky ny tadiavinao fa tsy hitanao le izy. Marina fa niteny Jesosy hoe mitadiava dia hita. Fa iny tenin'iny tena marina manondro anazy iny. Fa raha briky ny tadiavinao dia tsy ho hitanao satria le briky io voalaza io fa nandeha nitady izy fa tsy nahita fa lasa Samuela no hitany. Teo izy Samuela vao hoe ny tena marina le nitadiavinareo tsy hitanareo nefa hita indray. Dika zay tsy misy idirany fahaizanao mitady le izy fa ianao tonga eto ny zava-dehibe fa raha vao miala eto ianao miaraka amin'le fanjakana ka andeha hody any an-tranony rainao dia efa hany le izy. Tsy haiko ianao raha mizavatra very eo fiainana fa ny aleo mizavatra very be dehibe eo fiainako e. Dia fantatro amin'ny lalàn'ity teny ity fa ilay izy kay mila miverina tsara dia tafatoetra tsara ao an-tranony ray fa ao an-tranony ray le izy. Zany hoe ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny Kristy. Mitoera tsara amin'i Jesosy, aza miala ao. Taloha aza miala Zekael taloha. Fa androany ty hiteny aminao, aza miala amin'i Jesosy. Nefa atony hoe mamy be. Isika le solo mitotototo veribriky. Jesosy le Samuela miandry antsika eo mpitotototoina hoe tia fanjakana. Tonga avany Saul veribriky, hozy Jesosy tia fanjakana. Tonga avany ianao veribriky, hozy Jesosy tia fanjakana. Tonga avany ianao veribriky, hozy Jesosy aminao tia fanjakana. Ao amin'ny fanjakana nefa feno briky, tsy azoko ianao. Briky rehetra ao ny an'Andriamanitra an'le mpanjaka tompon'le fanjakana avokoa misy différence na valeur. Tonga rehetra Andriamanitra tsika ty zavatra ty tsy ananako. Sosy Andriamanitra za meko anao. Eny fa ty tsy ananako. Misy zavatra mpitsoko zany. Le Andriamanitra tompon'ny zavatra rehetra miteny dia misy ny teny fa anao. Dia ianao mbola misisika any amin'ilay miteny eny indray mandeha fotsiny fa indray mandeha fotsiny. Tsy teny ray mandeha fa izy tenany mihitsy no ao anatinao sy nomeny anao. Ataovy valeureux zany. Ataovy valeureux zany. Ataovy misy sandam-bidiny be ny fisian'Andriamanitra sy ny fanananao an'Andriamanitra. Jesosy le Samuela manome antsika ny fanjakana sy mampatsiaro antsika fa efa hita le very fa isika indray zao ny tadiavin'ny ray. Ary io raha io Andriamanitra raintsika amin'ny alalan'i Jesosy. Halleluja. Ahoana no azahoantsika le fanjakana? Samuela voalohany toko 7:1-2 miaran'i Jesosy dia namaly Saul ka nanao hoe tsy benjamita va avy amin'le kely indrindra ny firenen'i Israely. Zany hoe kely indrindra tonga dia nametraka ny tenany hoe tsy mendrika azo an'izany fanjakana zany fa tsy hoe normal be fa zany tsara indrindra ao amin'ny tanàna iny. Tsy diso Andriamanitra ny fidy ianao diso misaina an'izany. Tsy niatsara anao ny fidian'Andriamanitra anao fa mifanetretenanao. Dikan'izay raha manetry teny ianao tonga eo anatrehan'i Jesosy voarainao ny fanjakany. Fa raha mizesta be ianao tonga anatrehan'i Jesosy voarainao ny fananarany. Ary dia ho sambatra foana izay manetry tena fa izy no sandratra. Ary ho enjakenjana manjoana izay manandra tena fa izy no ahetry. Raha vao tsy manaiky humilité ianao dia tsy maintsy ampidirina amin'ny humiliation. Lesinao efa nitatsika teto zany. Tsy zakako mihitsy zany. Ianao tsy mahazaka humiliation fa Andriamanitra tsy mahazaka anao tsy misy humilité. Zay angambany. Manetre nankeo manetre ty ny andiny fa manetre se manetre ndry ao izy Andriamanitra manetre tena satria ny tenanao aloha mba sina kely ihany fa lasa be zahay nary ty fanjakana briky very dia verinao amin'ray ina ary ty pastera tenena ny ty pastera tenena dia zay sain'Andriamanitra tenenina hoe le zavatra very efa hita tenena kekinao le zavatra very le tadiavinao iny tsy ho hitanao fa efa any fa rehefa miverina ianao miaraka amin'ny fanjakana miaraka amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ho hitanao ao le izy. Andriamanitra zany te hiteny aza misaina le briky very aloha fa ty sainy ty omeko anao ty fanjakana.
dia avao verena fotsiny ny trano raisy ny fanjakana dia miverena ny tranony ray fa tsy hoe ny tranonao ny tranony ray satria ao tranony ray efa hita le very ianao no andrasana ianao le very natao hiverina mba hahitan'le zavatra very efa hita Samuel voalohany toko folo andiny fafito ary rehefa tonga aminao rehefa mantaranareo dia ataovy izay azonao taninao atao fa Andriamanitra ny momba anao rehefa omban'Andriamanitra ianao satria manetry tena mametraka ny tenanao kely le réaction Saul mihitsiny miditra pratika amin'izay tsika ny réaction Saul hozy izy Samuel ianao ny mpanjaka toy izy Saul tena tsy possible zany eny kely indrindra ny taranaka avy amin'ny Benjamina ane ny dikany hoe Benjamin ane ny faralahy tsy possible zany faralahy koa ve dia ho voafidy zay karazan'olona zay le tian'Andriamanitra fa tsy le miandro hoe efa ela no nandrasako izany ary efa azoko nofo mihitsy mpanofo mihitsy aho hoe misy koronina foana ny lohako tsy haiko hoe maninona afaka manofo an'izany eo foana ianao fa tsy ho tonga zany fa le olona tsy misaina an'izany mihitsy ndry za fe natao mpanjaka za tsy manana an'izany diplôme zany za menatra be dia proof avy eo tonga vai n'Andriamanitra tena nomeko mpanjakanareo izy Saul amin'io miafina ianao ve lasa mpanjaka dia miafina ohatra zany kely tadiavin'Andriamanitra ary reto fa tsy le hoe efa mifidy mpanjaka eo aminareo titeny zany hoe Jean le izy tena akaikinao aza manondro ny tenanao avy aloha Andriamanitra aneo anao mahatsapa ny tenanao kely foana hoe fa tena zany mihitsy ane ianao nisy lehilahy anankiray zay mpanan-karena indrindra tany Antsinanana Joba ny anarany zany anisan'ny mpanambola voalohany indrindra satria taoriana kely ny système monétaire izy nanana fa zao fiteniny rehefa miresaka amin'Andriamanitra Andriamanitra tsinitsinina olona multimilliardaire ve dia miteny hoe tsinitsinina hitako Andriamanitra nanandratra azy tonga avy any Jakoba zao fiten'Andriamanitra amin'ny Jakoba kankana dia tsy tafitohany Jakoba fa tena fantatra Jakoba anatin'ny fony fa tena ohatran'ny kankana mitanjaka tsy manam-piarovana izy eo amin'ny fiainana raha tsy eo Andriamanitra tonga avy any re Davida manao salamo io mbola angatahako ny pasteur Dieu mba atao ndrira fa mbola tsy natao fona hatramin'ny androany teo izy hoe olitra sarosarotra mamorona tononkira amin'ny olitra fa misy rima azo atao poritra misy azo atao anampy ny tompo amen alleluia tsy mbola fiako foana zany hoe tompo tonga eto anatrehanao olitra rehefa tsisy mamaly nareo retiko tsisy lankoral nametraka ny tenany olitra le natsangan'Andriamanitra André Géant te André Géant ve ianao tsy maninona tsy mamaly ary ianao tsy maninona mihitsy tsy tezitra mihitsy te André Géant ve ianao maneke olitra eo natren'Andriamanitra fa Andriamanitra mampandresy olitra za pasteur Aigla olitra aloha resantsika eto fa tsy mbola Aigla aloha olitra aloha satria sekoly fandresetena le resantsika tsy haiko raha misy zavatra voarainao natan'izany mba misy zavatra voaray moe faranantsika eo amin'ilay fanoharana ny tenen'i Jesosy momba ny zanak'adala tantara zanak'adala inona ny very teo aminy ny dignité maha-olona ny mahazanaka mpanan-karena satria lasa mahantra izy ny sakafo arapaka isan'andro tsy izy tsony karaha misy ambolana sy mivola ary ny ambom-bava rich raha tokony izy tokony hoe riche zany fa noho ny tsy fahaizana teny anglais dia lasa hoe rich tonga dia ritra lasa ritra indray tamin'ny voalohany zany hoe how are you dia mamaly zany le zanak'adala hoe I'm rich dia rehefa tena nandeha amin'izay niady aona what's news tena I'm rich tena mitsotra aminao fa misy zavatra very zany tiako nefa mety tseritriretinao fa horesahana very ankonana koa izy miala teo amin'ny dadany tsy voaresaka hoe taiza amin'ny mamany satria mety efa tsisy mama ntsony fa tsy zay tsy le mama tsy misy fa le dada misy mihitsiny le dada eo dia le dada indray ny alana ho izy very ankonana very rahalahy niala tamin'ny zoky tsisy sécurité tsisy réconfort tsisy communauté fa taiza ireo no niandry an'ilay zanak'adala taiza
rehefa miverina izy. Ny dada tsy niteny hoe allô, ina problema lany. Za dada ty tsy misakafo. Aza miala fa alefa kotisy ny sakafo. Tsy nandefa sakafo ny dada fa niandry azy tao. Raha vao miverina ao an-trano ianao feno frigo miandry anao. Ao an-tanà na. Tsy enao any amin'izay misy anao no hoe andefasy kely an'izao fa tapaka. Aleo ianao tapaka any. Miverena aloha ohatrany rainao, fa ohatrany rainao misy mifahafenona amin'izay ilainao. Tsy mahay mitehaka ao an'Andriamanitra. Inona le fantsiana androany? Aza ela be anao hoe tena ohatran'ny sakafo kisoa ty a. Misy sakafo tsara fa ao amin'ray. Ohatran'ny tena tsisy namana. Ary atrany ray miandry anao, ny dadanao sy ny zokonao miandry anao ry zareo. Za ty ohatran'ny tsisy vola, tsy volana ny ilainao e. Rehefa tonga ao an-trano ianao dia miteny fotsiny hoe ohatran'ny tenina vary sosoa, tonga dia mikoropaka daholo ny mpanompo rehetra manao vary sosoa. Satria ao an-tranony ray ianao. Te hisitraka vary sosoa. Verena ao an-tranony ray. Fa tsy vary sosoa ny ilainao. Jesosy Kristy avy Nazareta ny ilainao. Tsy haiko hoe mazava ve zany? Ao avy kely sisa. Luc 15:17. Le zanak'adala ny hevitra fa sakafo sy karama ny iverenany. Zavatra mihoatra ny noman'ny ray azy. Inona le mihoatra? Ovakiko naran'i Jesosy. Ary raha nodiny sain'ilay zanak'adala dia ho lery. Indrisy, mariny ny olona karamain'ny raiko aman-kanina. Mariny ny olona karamain'ny raiko manan-kanina be dia be. Fantan'izany fa ny dadany tsy kahitra sakafo ao am-piasany. Azoko veroka zany fa rehefa miditra miasa vao maraina mipiasa amin'ny valo tonga dia kaly aloha. Menina! Amin'ny folo tonga dia misy goûter. Amen! Amin'ny 12 to dia sakafo atoandro etoan'le dadany. Amen! Amin'ny 4 aloha amin'ny rava mbola misy sakafo. Zany zao tsy mampino anao zany. Ohatra nofo zany. Izay mihitsy le mahatonga historinako. Dia tsara olona zanaka hoe tena raha zao nijanona tany amin'ny dada. Tena botabota kely ohatran'ny pasteur Joy iny foana zao mandrakandroany. Amin'izay azonao tsara le fanoharana anie. Indrisy maro ny olona karamain'ny raiko manan-kanina be dia be. Za kosa ity maty mosary eto. Yainga! Yainga! Faniriana. Ody any amin'ny raiko ka anao amin'ny hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao. Tsy mendrika atao hoe zanako antsony ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao dia niainga. Naniry izy dia nireagira. Niainga izy nakany amin'ny rainy. Fa raha mbola lavitra izy tazany rainy ary onena azy izy ka niazakazaka. Izy niazakazaka. Fa tsy hoe le zanak'adalany hoe nona. Aka le dadany hoe malahelo anao Tsy haiko hoe hiazakazaka ho izy ianao fa Andriamanitra miazakazaka hitsenanao. Na mihana ny vozony nanoroka azy ary le zananao taminy hoe tonga dia nandoaly raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika atao hoe zanako antsony fa ao amin'ny bokyny ankonanareo atao dia makany amin'ny firaisana fahadimy tsy dia vavandreo amin'ny ina moa nareny livret de famille. Fa ndraiky kosa anao tamin'ny ankizy lahany hoe tsia alao aingana ny akanjo tsara indrindra Louis Vuitton, Chanel. Zay ihany no fantatro. Izy bakiraro to dia nizara. Tonga dia nitsara indrindra fa tavaverina atao trano ianao. Nangataka an'izany ve izy? Fihinana nangatahany? Karamaskaly. Fihinana ny azo voalohany? To dia akanjo aloha. Ampiakanjoy? Asio peratra? Nangataka peratra ve izy? Tsy peratra. Karamaskaly ny alany tany. Fa peratra no azony. Peratra nga azo hohanina. Andramo e. Tsy azo koa fanontany. Andramo. Ny peratra tsy hohanina fa atao any amin'ny tanana. Dia vao miainga ny tanana misy peratra to dia fahefana ny dikan'izay. Vao manao an'izao fotsiny ilay tanana misy peratra. Dia mihetsika daholo ny mpanompo rehetra hoe inona tompoko mampanoana anao. Tsy azonao ilay dikan'ilay fahefana. Fa azonao manomboka izao. Asio peratra ny tanana. Asio kapa ny tongony. Eto ny zanakombona fa any vao mivaliana le sakafo. Teneniny akaikinao. Le izy aneo valiana ihany hoe.
fa misy zavatra hafa aloha eo aloha hoe tsika zany badenina be eo amin'ilay zanakomby. Inona tianao? Zanakomby. Dadanao tsy misaina zanakomby aloha, akanjo aloha, peratra aloha, kapa aloha, zay vao sakafo. Tsy midika mihitsy hoe tsy hanome hanina izy raha mpisakafo. Nareo koa dia toy ny akanjo tony efa ampisakafo any izy rehefa avy eo fa mba raisy aloha ilay akanjo avy aminy hitafio Jesosy Kristy. Alleluia. Ty zanako ty efa maty. Velona indray. Toy izy ilay zanany, sary tsy maty ary efa tsy eto amiko dia maty. Mazava angambany zany. Ozy izy ilay dadany, ty zanako ty efa maty fa velona. Toy izy ilay zanany, dada zany hoe tsy maty fa niala fotsiny. Toy izy ilay dadany, raha vao miala amiko dia maty e. Ianao ny tsy hoe pasina natao hoe maty e. Raha vao miala amin'Andriamanitra ka tafasaraka aminy dia efa kontiny maty. Ozy Andriamanitra tamin'ny Damaseva, aza hohanina ilay anankiray tsy azo hohanina. Raha misaina tsara, fa raha ny anankiray tsy azo hohanina, firy ny azoko hohanina? Ny ambony. Fa inona ny ambony? Kakao, coco, papay, kiwi, akondro, paiso, poma, frezy, akondro, mananasy, corosol, corofa, corodo, cororé. Azonao hohanina daholo fa mba io anankiray io tsy hohanina e. Raha vao mihinana anao dia maty anao e. Nina ny evaka. Ozy le menarana. Maty sa tsy maty? To tsy maty. Ozy le menarana. Hitanao fa tsy mahafaty. I Adama hohany fa tsy mahafaty kay. Dia ninana koa i Adama. Fantatrareo? Tsy hoe tonga dia hoe to dia nianjery eva. Tsy zay. Fa nanomboka teo izy mivady. Tafasaraka tamin'Andriamanitra. Tonga avy n'Andriamanitra. Adama Andriamanitra ray aman-dreny be indray no mitotototo midina avy any amin'ny seza fiandrianana, mitady olona avy nanao betizy. Aiza ianao? Ny afina tiava sao dia betinao. Fa maninona sao dia bediko? Angananao betizy. Dia inona ny konsekansa an'izay? Tsy maintsy miala t'Edena nareo, ary tsy maintsy hisoroko Edena. Satria ny antony Edena, ianao, farany ala tamiko ianao, tsisy ilako any Edena, miala Edena. Dia iny Adama sy Eva miaraka amin'ny akanjo cuir, tsara be kosa aloha, nomen'Andriamanitra azy tamin'ny famindrabo. Voaka izy mivady. Dia mbola zatra le hoe, haitsika ny sakafo androany, ohatry ny fanao rehetra, mitango dia mihinana. Jerevana amin'izay, ohatry ny tsisy tangosana ny ety Adama, andramo ny rava fa mety tsara eo e. Ary nanomboka teo dia nanao dité ny olona. Ay vazivazy zany sao dia izay tokoa hoe nanao dité taoriana amin'ny fahotanany. Nanomboka ny tototo amin'izay Adama sy Eva, ohatry ny tsy nisy ilay sakafo vonona intsony satria tafasaraka tamin'Andriamanitra. Za tsy teny aminao hoe miverena ao Edena, tsy ao Edena ny tokony hiverenanao, fa miverena tsara ao amin'Andriamanitra. Amen. Namihana. Fihinan-kely hoe mamihana. Mivelatra ny tanan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ary mifantsihana mba ho vonona ny amihana. Mirima. Ny fantsihana mba ho vonona amihana. Raha androanjana no tena Jesosy hoe tia dia zao mivalina. Verena aveo. Mandray anao ah. Dia hoy nozy Jesosy zay manantona. Fa zay tsy manantona, tsy nitenenina ka. Zay manantona tsy mba ho laviko mihitsy. Fa zay tsy manantona dia an'izany vomafy ihany. Tsy manantona izy ko. Nefa tokony anantona. Manoroka, ny oroka dia endriky ny fitiavana. Eny hoe ne sakafo ny angan'ilay zanak'adala fa mihinana aloha. Câlin. Na ovinana miverina. Eto ah, fa aza atao ela loatra. Ary aza mandeha tsony. Zay ny dika ilay mamihana. Oroka, satria tena tian'Andriamanitra zasainao. Manolo akanjo. Io ilay akanjo maloto, rovotra, akanjo tsy nisolo, endrika ivelany, fa resy mahantra ilay zanak'adala rehefa niala teo amin'ny rainy. Tonga dia nisoloana ilay endrika ivelany. Andriamanitra ny hanova ny endrika ivelany fiainanao.
tena ho ataony zany ho ataony ane le izy fa mila tavaverinao aminy aloha ianao dia ao aminy ianao no amboariny tsikelikely fiinony aloha oroany aloha zay vao soloana akanjo ivelany zay vao miditra any amin'ny peratra fahefana ao an-trano fahefana mamaly ao an-trano fa raha vao mivoaka ny trano ianao dia tsisy manajy imperatra iny ao an-trano imperatra iny no ajain'ny mpanompo ao an-trano aza miala ao an-trano ao amin'ny Kristy resahaka io so dia manomboka mevitsivitsy ilay olona mpanarika sekoly eo dia somary manentana indray le riva aza miala hoany tsy le hiala ato fa aza miala amin'i Jesosy aza miala amin'i Jesosy ao amin'i Jesosy no mampety sy mahasoa anao nomeny hanina amin'izay ary io hanina io mazava ho azy Jesosy ny teny za no mofo naina tonga saina ilay zanakadala mila manapatsapantsika efa maty isika raha voalavitra ny ray ilainy zay mahatonga andry Petera ny teny hoe maty zay fa mifo azy ianao ilainy zay fahatsapany zay satria Jesosy ny teny raha velona ianao raha lavitra ianao tafasaraka amiko dia tsy mahay manao na inona ny aiky ty zanakadala ty nanota aza maika any amin'ilay hanina ekeo aloha zay fahotana tokony ekena beba mifona miova tsy mendrika enareo zao zany teny za ve tsy niteny izy hoe za zao raha vao mitelefôny tonga dia andefasany dada soavaly sarety eo ianao fa tsisy andefa soavaly sarety anao zany ianao no miverina ny ondro very tadiavin'ny mpiandrondro fa ny zanaka sy tadiavana fandrasana ny verina ka raha ianao efa atao amin'i Jesosy aza miandry pastera mamerina anao ianao mila miverinao amin'i Jesosy ianao tsy ondro very zanakadala mafy lizoko ny ondro very mbola tsy zanaka ny tadiavina zay mahatonga antsika fianaratsoa ry fianaratsoa miverena fa raha ianao efa atao amin'i Jesosy tsy ondro very fa etsonao fa zanakadala tsy tadiaviny ray fa nandrasany ray mila miverina manetretena verena fa Jesosy manokatra ny tanany mamihana amen Matthieu 22:8 efa voavoatra ny fampakaram-bady Luc 14:17 efa voavoatra ny fanasana izaka iny ny ompen'ilay zanak'omby ny rainy fizaka iny misitraka an'ilay izy le zanaka ny verina ianao any amin'le tsy misy nininina zany Andriamanitra efa manomana an'le nininina hitsenananao mahafinaritra amin'ity tsy hoe tonga avany le dadany dia sy fa tavaverina anao fa anao fifadikantsika 10 andro fa tonga dia fety zany hoe mety ny hafa ianao tany fa rehefa tavaverinao amin'Andriamanitra ianao efa vonona ny zavatra rehetra tadidinareo ny tenen'i Samuela tamin'ny Saoly le boriky ny tadiavinao nefa hita fa tsy ianao no mahay mitady ary tsy le izy natao hitanao fa efa hita le izy fa ianao mila raisinao le fanjakana dia miverina ny trano ray ianao ianao ohatra le zanakadala fa taiza moa le karama tsy karama ane niandry azy tao an-trano fa inona ke niandry an'le zanakadala tao an-trano karama ve tsy karama ka fananana tsy mahentiaka ao an'Andriamanitra mba ataovy teafo mafy be Jesosy amin'izany zavatra homanino anao zany fananany ray iombonanao aminy niandry anao fa tsy karama isam-bolana tsy hanina ny ray mandeha fa tonga dia fety ary hanina mandram-pialanao ao an-trano nefa ianao tsy ala ao an-trano satria fantatrao lanjan'le hoe mitoetra ao an-trano avereny hoe misy zavatra efa vonona ao amin'i Jesosy hoe mila mitoetra ao amin'i Jesosy aho hoe tsy noho ny amin'le zavatra fa noho ny amin'i Jesosy ary rehefa tonga teo mpinanana le zanak'omby mifa dia reny le zanakadala hoe tiany izy ary manana dady izy fantatrao ve ny important noho ny zavatra eritreretinao fa tsy misy eo amin'ny fiainanao ny fahafantaranao fa eo Andriamanitra ho anao ary eo Andriamanitra tia anao ary eo Andriamanitra tsy hanary anao ary eo Andriamanitra ikarakara anao aza ny amin'le fikarakarana no lefa mifo apetrao amin'le
fikarakara ka na ohatry ny taraiky ary ny fikarakarana averenao amin' Jesosy mpikarakara dia ho hitanao fa sady tsy ho raraka ny finoanao, tsy ho raraka ny fanantenanao, hitamberinao anatinao hoe zay nyteneniny dia ataony, zay nylazainy dia efainy, zay nampanantenainy dia ijoroany, ary izy manomana ny tsara lavitra ho ahy noho izay mety ho saintsainiko. Hatreo ny journée androany, hatreo ny semaine vaovao, hatreo ny famaranana an'ity volana ity, fantaro fa ao amin'ny Kristy ny zavatra rehetra efa vonona. Raisy le fanjakana, mahatsapa tena ny amin'ny asaribidi ny fisian'Andriamanitra, ataovy saribidi ny fiverenanao sy ny fitoeranao ao amin'Andriamanitra. Tsy le sakafo ane tsy hoe tsy ampy sakafo ane le zalahy io fa tsy ampy dada. Nefa ny dadany miandry azy tao foana. Androany miandry anao foana ane Jesosy, aza tao ela, sao dia ny mpisaintsainana ny tafaverina izy. Fa aleo to dia mandray fanapa-kevitra, na aviaizany mety nahalavitra anao miverena dia miorena dia manorena fihavanana indray. Misy zavatra mety napisy disadisa antaranareo mianaka, réglé zao maraina izao, ary manasanao mpitiavana hitsangana avy dia ataontsika izany, manasanao mpitiavana tompoko. Sandrato ny tananao dia ho fofoza teneneo Andriamanitra, tia miaraka amin'ny etaeta sy fanariana, teny ho tafatoetra sy ho tafatombona ao aminao. Aika isolo ny totototo ny tady briky very, fa le briky very ny totototony efa hita tao an-tranony iray. Za ihany koa zany misy zavatra mampitotototo tokony tsy ampitotototo antsony satria le zavatra very ke efa hita fa ao aminao. Nomena fanjakana aloha Saoly vao naverina tao amin'ny tranony iray. Mila mandray fanamasina ianao aloha vao tafatoetra ao amin'ny Kristy. Fantaro fa zay very efa hita, efa milamina le izy fa zao apetrao tsara aloha ny lanjan'le fiarahanao amin'Andriamanitra sy ny fanananao amin'Andriamanitra. Ray aminaran'i Jesosy saotra betsaka fa ny sarobidy indrindra tamin'ilay zanak'adala, tsy izy tafaveriny, afaka ny sakafo sy ny akanjo tsara, endrika ivelany, endrika filana voavaly ihany zany, fa izy lasa tafaverina eo amin'le mahazanaka. Very dada ty lehilahy ty. Ary androany marina Jesosy dia fotoana mahamety hiverenanay ao aminao. Manana izay manana anao. Ianao no Andriamanitray, ianao no mpanjaka misaina sy mihevitra anay. Ianao ray no mitsinjo, mitsimbona, manomana ny tsara indrindra ho anay. Tsy karama no azon'le zanak'adala tafaverina, fa fiombona mpananana amin'rainy. Le fiovana toe-tsaina mihitsy Jesosy ampio zay tsy ametraka ny tenanay ho mpanompo mikarama, fa ho zanaka miomby mpananana aminao. Ka zay anay dia anao, ary zay anao dia anay. Tsaroviny tsiraray avy manatrika eto androany amin'izay fiovana fomba fijery, amin'izay fanavaozana toe-tsaina, amina finoana izay nomenao fa tsy any amin'ilay zavatra very, raha ny amin'iny dia efa vonona, efa hita fa androany tianao zay ho tafaverina ao aminao. Tsy ilay zavatra very fa izahay sao sanatria mbola very, nefa misy zavatra mampitototo izay secondaire, zavatra tsy manaraka ihany zany. Ray aminaran'i Jesosy misaotra ny amin'izao maraina izao, misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny sekoly tonga eto izay hianatra. Misy zavatra ilay Jesosy tena tsy hainay, tena tsy hay le izy, fa sofa ianao no mampianatra. Fanainao masina mameanay faharetana, manokatra amin'ny fo sainay, manokatra amin'ny fahalalana kely sainy zay Jesosy tena tsy mahatakatra, fa sofa eo ianao mampianatra anay. Misaotra fa manam-paharetana ianao miaraka aminay. Misaotra fa ny fitiavanao dia mahatonga ny tananao hivelatra ary mifantsihana zany vonona andray nizaniza miverina eto androany maraina. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Vavaka izay Jesosy raha hiatrika ny tontolo andro ny tsiraray avy, hiatrika ny famaranana ny volana. Be dia be ny zavatra mety heverina fa very, tadiavana, foana, tsy ampy. Aza vela ho amin'izany ny fifantohanay. Fa ho tafaverinao amin'ny hoe manana dady izay, manana anao tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka izay mba ho eo aminay mifanampianao. Atonga anay tsy ho tsidina eo amin'ny nofo na tafarobika eo amin'izao tontolo izao, fa ho voatahiry ao aminao andeha araka ny fanahy. Fa tena zanako tokoa izay. Fa rehefa tonga tany an-tranony Saoly, efa reo le briky. Fa nasamihafa azy, efa niaraka tamin'ny fanjakana izy. Rehefa taverina tao an-tranony iray ny koa ilay zanak'adala, dia efa tao ny sakafo. Sakafo izay tsy nomanina fa efa vonona. Akanjo izay tsy mipasohana fa efa vonona. Peratra efa niala taminy fa naverina. Ary tsy vitan'izay fa tena naverina amin'ny mahazanaka tompo-pananana sy mpandova azy. Aoka isokatra ny ao anatiny ametraka ny asaribidiny zavatra nataonao. Fa raha tonga ianao Jesosy dia mba tsy ho very izay. Amin'ny anaran'i Jesosy tahio ny tsiraray avy tompo, amakivaky ny androany, ianao eo miaraka ny fombanao sy ny fanampianao. Ho tahaka ny Saoly ahay anetry tena izay, tahaka ilay zanak'adala ahay anetry tena, fa izay manetry tena
no asandratra ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Teka mafitsika ao an' Jesosy a mahazo toerana vetivety a elana tsiny be dehibe fa efa niezahana mihitsy hoe ho atao a ara-potoana ny famaranana fa noho ny amin'ny fandaminana dia zay vao vita fa ifonana tompoko amin'ny anaran'i Jesosy a ary misaotra betsaka namela amin'ny anaran'i Jesosy. Programantsika manaraka rapitso sekoly mpanasitranana. Tsy olona marary ihany no tonga manatrika sekoly mpanasitranana fa zay rehetra mangetaheta an'Andriamanitra, zay rehetra manam-paniriana ny fanatre an'Andriamanitra. Miinvite anao mba hanatrika amin'ny fotoana rapitso ary noho ny amin'ny feti-pirenena amin'ny larobia dia tsy misy fotoana eto amin'ny 26 juin. Zay tena kikanao tsisy fotoana eto 26 hoe vavaka ao an-trano ianao hoe dia manefa didy hoe. Amen. Dia ny zoma sabotsy zao zoma hariva amin'ny 4 eto amin'ny super U ary ny sabotsy maraina amin'ny 7 amin'ny 20 eto amin'ny super U ihany koa. Ireo fotoan'ireo dia ho an'izay rehetra mitondram-bavaka ary manohana ny fataterahany asa any Fianaratsoa amin'ity herinandro ity. Ny participation tsy voatery vola fa afaka atao vola koa fa tsy vola foana ilay izy. Vavaka dia efa participation. Mifonao to dia miara mitepy indry hany zao ny ekipa dia efa vavaka. Ilay izy kosa aloha tsy hoe hany zay ny ekipa le sakafo asio vavaka aloha. Avadio vavaka le sento dia miparticiper ianao. Larobia sy lakamisy séminaire ho amin'ny pasteur sy ny mpino ary mpiandraikitra ny toerana dia ny zoma sabotsy lahady croisade fitoriana filazantsara iarahana amin'ny fiombonana any toerana. Ataovy anatin'ny fonao ilay izy fa Andriamanitra mahafinaritra. Amen. Ataontsika hitsanga dia handray tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Tsofina rano ny herinandronao, herinandro tsara, herinandro mavitrika, herinandro feno surprise, herinandro feno zava-baovao. Satria safidy ianao hitoetra ao amin'ny Kristy, tsy hiala amin'ny Kristy, tsy ho tafasaraka amin'ny Kristy. Ninona mitranga sy miseho? Fantaro fa miboriky very ny andro tao an-trano. Ninona very eo amin'ny fiainanao amin'ity tapataona faharoa ity? Hijoro ny fanotronon'Andriamanitra, hietsika ao ambadiky ny fetezan'ny toetranao, anetry tena eo anatrehan'Andriamanitra. Ho hita zay very, ho soloana zay very, ho tonga ny sosiny tsara eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masa sy manan-kery avy Nazareta. Mitoera tsara ao amin'Andriamanitra, mitoera tsara ao amin'ny Kristy, fa sady ao ny mahasoa anao, ao ny mampety anao ary ao Andriamanitra anao mahatsy anao. Mandehana fa ny journée anao androany béni. Zay ho ataonao Andriamanitra ny ombanao, zay karakarainao Andriamanitra ny hanampy anao. Ho herinandro tsara ty herinandro ty. Zay rehetra mety ho eritreretinao fa tokony ho tonga eny an-tananao, Andriamanitra ny hamatsy an'izany, hampahita fitianao, hiaro anao, hampitoetra ny fiadany eo amin'ny fiainanao sy ny ankonanao, ny fianaran-janakao sy ny asa aman-drarahanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen. Amen. Teny Jesosy daholo tompoko.